amin'ny farany oktobra no tsy le taratasy kely fa izay rehetrarehetra dia volana mijereny amin'izay le tokony tonga eto aminay zany amin'ny voalohan'ny volana desambra zay ny lalàna zay dia manana 10 andro zay ijerevana azy dia samy manana 10 andro indray rehefa avy eo raha misy ny ataoko hoe ny hevitra mbola hitsy toronkevitra samihafa na fandavaka koa na fanekena aorinan'izay zany raha ohatra mitovy ny rotota dia lany izy zany rahatan'izay fepitona zay izy ny tsy misy hevitra tsy tovizana dia manana fahefana zany ny filohan'ny republika amin'ny passeport ordonnance ka mandray ny ray na vitsivitsy amin'ireo ataoko hoe toronkevitra na amandoa moa zany ilazana azy i projet de loi organique le izy ahafahana manao an'izao tsy tena hoe tsy ampy ny fotoana fa tsy narahana ny fotoana ara-dalàna zany mahatonga ny resaka zany hoe zavatra lehibe ngezabe le izy betsaka ary tsy ambo mihitsy ny député sy na sénateur hoe dia mahay an'io tokoa zay ny nanomezany fepitoana mba ahafahana mandinika tsara an'le izy tsy ny avin'ny ministera nefa zay amin'ny anazy ny ano manina ny tarafona fotoana zany zay tarafona nisy ny andro fatongavana eto amin'ny eto zany antenimierana za zao fahasarotany moa efa manahirina amin'ny teny an'izy io fa dia manontany moa nareo dia resahany foana le raha antsika mahita reny zany fa dia ara-paina manokana mihitsy ny any amin'ny assemblée nationale fa nahazo vola fanampiny izy mba ahafahany miatrika anatin'ny fitolitsaina ny asa zay nampiandreketina azy araky ny lalàna anatin'ny lalàna anie ny asa iasan'ny tsirairay dia nisy an'izany ny parlementaire fa tsy hoe aingitraingitra io na fitiavana ny teny ny atao amin'ny antenimieran-dolona indray dia tsy nitady fanampiny akory fa nresahako foana zay fa zay efa vola budget efa natokana lany tao anatin'ny lalàna ho an'ity antenimieran-dolona ity mba ahafahana manao ny asa mifezy ny fanjakana zany ny fanjakana mpanatanteraka ny gouvernement premier ministre zany sy ny ministre zay mifanandrify amin'izany anazy ny mamaly hoe atraizany tiany atongavana zany tsy tiany ve zany anao ny asany ny antenimieran-dolona zay ve ny tiany atongavana ka efa manomboka misy milaza hoe tenareo dia antenimieran-dolona reo sénateur reo tsy ka miasa fa miandry vola fotsiny satria tsy voaravany ve dia atao an'izay indray zany amin'izao fotoana zao za zany dia manana anareo amin'ny mpanao gazety hoe efa nataon'ny fanjakana ihany hevitra anankiray ty tsy miteny hoe hevitry ny sénat fa nandinika kely vo herinandro vitsivitsy maromaro zay no efa tsy anara-dalàna teto amin'ny firenena na ny premier ministre lehibe ny gouvernement satria izy lehibe administration tamin'ilay lalàna PL1 le natao tamin'ny CNP teto tsy mbola misy akory ny ataoko hoe ny pitsipitsy ny ara-procédure vita dia efa nalefa le izy la ligne assemblée nationale dia efa aveo tonga dia nataon'ny HCC hoe ara-manara-dalàna io satria mijery an'ilay contrôle de constitutionnalité izy tsy manara-dalàna zany satria mbola anakorotsika parlement antsika sénat sy antenimieram-pirenena ny fahitana zany dia raha misy volavolan-dalàna zany lany ka ho alefa makany amin'ny HCC dia tsy maintsy misy ny sonihan'ny président sénat sy ny président assemblée nationale le teo zao tsy misy fandikan-dalàna bevavy zany zany natonga anay nitory hoe ory HCC tsy mety rety zavatra ty fa inona ny valina tony mbola tsy tonga koto nytatasy tany amin'ny tany dia fa mbola eto amiko ilay lalàna rehefa ny président ny assemblée nationale ny any amin'ny HCC fa mamaly hoe manaraka ny constitution antsika itoko fa tsisy oe dia zaho zany dia mieritreritra hoe sao dia zay vaolany sao dia zay dia davy natao zany am'izao fotoana zao hoe alao atao fairano reo sénareo dia am'izay reo tsy miasa dia izintsika amin'ny fiarahamonina reo hoe olona ty vola fotsiny dia ozy aho hoe ho famenon'izay satria mijery an'le fomba mampanao tsy manara-dalàna de hoe maninona raha tonga dia atao ohatr'izay ko le izy asa rehefa ty amin'ny sénat fa tonga dia rehefa aso amin'ny assemblée nationale dia rehefa aso amin'ny HCC dia tonga dia mivoaka dia tanteraka hatramin'ny farany zany lay vinavina mpitantanana dia
fitavin'ny fitonam-panjakana atao am'izao fotoana ary efa nataony ny ana izy fa tsy hoe androany akory mieritreritra zay fa nandika hoe ino ary ny tiany retolonle tatongavana zany fa maninona no tapitapiko anao hiditra session le sénateur de asoronao daholo ny fahafahana ahafahana manao ny asa de ina ro avy vahaolana am'izany de zay vahaolana am'izany de atao voatra le tsy fanarahan-dalàna teo tonga de sotonina fotsiny izy azalefa ty am'senava tonga de fazo de am'izay kefa natao ihany volana vitsivitsy zay kefa tsisy ilany anaiko izany molona zay nefa miravo reo fa midongose zao nefa ny lalàna tompoko hatramy minitra farany a de mbola zay ny sénateur eo tsy azo tivira za fa lalàna mametraka an'izany fa maniny zany nyvoizina hoe zany aive zany me tsy namezana an'le vola le resaka moena lefa ny atsimo a eleziny akotokanana kreno tsy fanarahan-dalàny reny a zavatra zay atao alao fa izy a ny baby an'ireny zavatra ny teneniny reny a refa tonga fotoana ianao hoe tsy janona fitondrana mandrak'izay hoantaninona folo reny hoe ahoana moa reny fitantaranareo reny mba azavao am'izay ary le izy eo anao sahirana zay tsy manara-dalàna ianao zay anao zao de nitoro tany amin'ny conseil d'état am'le circulerany lefany de i mo fanjakana ka de tsy mainky akoa zany ny any i moa raha tokana ka zay mba fa manetsiketsika any hoe ore olona mba miandry aniny any zay fa tena tsy manana zay aty na ariary ary fa mahafinaritra ny olona miaino an'izany hoe azameny reo e kravaty manga daolina fa azamena azamena voly reo i raha koty voarivo président sena zany président ny HVM zany fa azamena vola zay mijereny fa tsy le hoe irytiny ka institution ny république rafitra mameniny eto amin'ny république zay ny eo ambony zay fa tsy fijerevana an'le olona hoe ty tsy tiako ty olona ty nga firenena zay tianao no olona tianao ihany zany miaraka mitondra aminao de am'izay tsy refesy mandidy anao sarotra ane zany zany ny aya avoakan'lay herisetra apetraka fitondram-panjakana mety hiteny izy hoe tsy zany ny hevitra fa zay zany refa mamaky a de nijery hoe tena manao herisetra fotsiny le toloety ka mila manao herisetra nata zany hoe herisetra zany tanjaka ianao zany manana hery ianao a de misetrasetra ianao fa rehefa maleha ohatranay mo misetrasetra amin'inony zay fa de manara-dalàna zay fa ny olona manao herisetra ny tsy manara-dalàna herisetra zany hoe miasanareo fa tsy menay ny oetinareo miasa zany moa nampivanakanay mihitsy nidirany ACC ty amin'ny patalo tsisy lastika ty aminay ina nidirany am'izany miasa ane zato isan-jato ny vola azony e io arizina vitatrano tsara tare arabaina aloha zareo fa dimy ny araba azy zay a zay lazaiko anareo zay mipetra anatin'ny ara-dalàna fa tsy manao herisetra zay raha eritreretiny olona fa fitoriana any amin'ny tribonaly tsy mifanarahan-dalàna de aloha ravana koa zany fahefana mpamoaka dity satria zany koa matezitra ny olona hoe ny sénat mitory foana ka tsy manara-dalàna ianao ko fa natao an'izy ary io tribonaly reo sy HCC reo natao an'izy e natao amin'ny mpitondra tovy frena fotsiny ve de aiza zany mba hiaraka ny fanymaharitra sy ny majika sy ny marefa karaha manay mandray zay na sénateur ary zay ihany marary reo a tsy hitazitsabona andreo maloto ny trano eo valanaretiny zao tsy manam-boly zay andiovana an'izany tsy manan-taratasy zay iasana leo zao ny olona raha moka zany avoavoanareo mbola za foana ve za miara-kotovao fa tena marina zany miditra hôpitaly ny olona satria olombelona mety marary tsisy mety mandray hoe tsy manam-boly nareo sy ny amin'ny présidence anaka de vola ho anay izy budget nareo fa lasa zany miainana ato a fa vaindralahy tsy marary e tsy marary fa kodiara-tsarety ny fiainana zay aloha de eto e zay zavatra tonga eto a de ataonay fa le fivorina manairanay satria ny sénateur ivory ane mety azo atsona ihany izy e mety afaka tonga ihany vitsivitsy e fa ny amidonana an'izany tena any amin'ny zavatra kely tsisy dikana taratasy ary tsisy dikany zany nefa natoto anatin'ny toebola zany ela zay ko hoe zay le tsy nangataka katikaty re tsy nangataka mihitsy ny présidence ana hoe fidany tômobila ndray ny braopère manao ray manontolo na ampitongoiny karaha manay na falany ny budget anay fa ameo
amin'ny fanampon'izay tsisy an'izany mihitsy fa zay volana ekena tamin'ilay lalàna nlalina teto no mitakinay hoe aiza le izy de lazaina hoe nalefa ny atsimo de mbola apiko kely raha nefa teneniko foana zay teto ny hoe tamin'ny mois de juin nanao ny lalàna iny teto ny premier ministre teto ny ministre tsisy miresaka zany tany atsimo zany na ariary ary fa androany a ohatra ny taitra daholo ny mpitondra fanjakana ozy a fa tsy le vahoaka hoe ino ny ty zavatra ty de oentina rapidinana an'izay hoe taitra tapoka atao de mamaky tapotra atao a de ampiraisina miresaka senaly izy mba ahafahana miteny arak'le lazaiko anareo teo hoe ahafahana miteny hoe io efa mba mena an'ilay piraitanindrazana nahantra marary maty mampalahelo be any amitsika de midongo ny sena za zao miandro mihitsy hoe mivola karaman'ny ministre rehetrarehetra na nykarama ministera ny finance ohatra satria finance andresahary ataoko hoe ministre fa sao de malahelo le mpiaraka asa tonga de mba nataony ny any karamako telo taona tonga de mba alefako any tsy misy an'izany